Efa mananky ny any amin'ny fahavalopolo taona mahery any raparivo, efatra amby valopolo taona izy zao a, dia mahita ny kirama hoe mendrika anazy angamba nanao hikarakarana hetsika toy izao a, izay mezana asina sy voninahitra indrindra izay asa tanana ataon'izay. Nanomboka 1957 izy a, nanomboka niditra tao amin'ny lafiny hoe hosodoko fa mbola asa tanana fotsiny. Teo amin'ny 180 izy a no tena nanao izany hoe chef d'œuvre. 1979 teo a nanomboka nandray an-tanana fikambanan'ny mpanao sary hosodoko rehetrarehetra izy tamin'izay fotoana izay. Ny hosodokony raparivo moa zany tena ahafantarana azy dia peinture classique figurative. Rehefa manao fampiratiana dia saingy lafo avokoa ny sangan'asa izay ataony a, dia ohatra ka sangan'asa eo amin'ny 46 cm sur 55 cm dia eo amin'ny 8 millions FMG no vidiny. Amin'izao fotoana izao moa izy a noho ny fahanterana dia tsy manao tsony ray ihany sisa ny tableau vita tamin'ity taona ity.